fantatrao ve hoe izavy ireo androm-panjakana mandravitra am-parlemanta eto Madagasikara, firy avy nisan'ny mpikambanao aminy ary inona avy ny andraikitra izy ireo? Izany rehetra izany dia ampahafantarinay anao amin'ny alalan'ny tetikasa balaky. Ny teny hoe balaky dia voambolana fampiasana tesaka entina ilazana ny hoe mazava. Ny tetikasa balaky dia mifototra amin'ny fampahafantarana misimisy kokoa ny parlemanta sy ireo mpikambanao aminy ho amin'ny fanamafisana orona ny demokrasia eto Madagasikara. Tanjon'ny tetikasa ny ampitombo ny fahalalan'ny olom-pirenena ny parlemanta sy ireo mpikambanao aminy, ny andraikitra sahan'izy ireo ary ny lanja ara-demokratika mifandray aminy. Izany dia amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknôlôjia moderna open data. Kinendry ny tetikasa nisy ny mangarahara amin'ireo androm-panjakan'ireo, nisy trahan'ny olom-pirenena ny zo azo vaovao marina, nisy ny sehatra ifanakalozan'ny olom-boafidy sy ny olom-pirenena, isy ny fiarahamonina ara-demokratika marina. Ny tetikasa balaky dia natao ho an'ny olom-pirenena liana amin'ny raharaham-pirenena, kiambanao amin'ny parlemanta ho fampahafantarana ny asa manandraikiny, fikambanana misehatra amin'ny fitakiana ny fisitrahana ny zo maha olom-pirenena sy ny zo azo vaovao marina. Tsy dio ary ny tranokala balaky.org raha mahaliana anao ny fiainan'ny parlemanta eto Madagasikara. Azonao atao ihany koa ny fanerasera aminay amin'ny alalan'ny page Facebook ny tetikasa.